Ampifaliana indray no hiara-banantsika tsiraray avy izay mifanatritava amiko indray amin'ity fotoana ity. Izany mifanatritava aminao fa Jesosy no miresaka aminao. Tenenao izany eo akaikinao, Jesosy no miresaka aminao hoe. Manana ho tenenina aminao izy androany hoe amen. Mivoninahitra Jesosy, aleloia, aleloia. Eny ary tonga amin'ny fotoana izay ifampizarantsika androany. Mino fa efa vonona ianao dia hoy ny tenin Jesosy izay mangetaheta hozy izy no maninona no vikisana. Rehefa mangetaheta sy noana isika dia vikisana, fa rehefa tsy mangetaheta sady tsy noana dia tsisy ninona ho tafiditra intsony raha vovoky, sa tsy izany? Eny ary ankehitriny dia hijery tenin'Andriamanitra avy hatrany ao amin'ny Joba no jerevantsika. Joba 9:1. Joba 9:1. Rehefa hitantsika izany dia vakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Azo hohanina va ny matsatso raha tsy asiany tsira? Na mba misy tsirony va ny tapotsina atody? Averiko indray mandeha. Azo hohanina va ny matsatso raha tsy asiany tsira? Na mba misy tsirony va ny tapotsina atody? Dia mbola maki teny anankiray tsika ao amin'ny Jaona 10:10. Jaona 10:10 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no maikiko ny teny. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra, hamono ary handringana. Izao avy mba hanana ny fiainana sady hananany be dia be. Averiko indray mandeha. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra, hamono, handringana. Izao avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny fiainana be dia be. Amen. Ny teny vakintsika farany ao amin'ny Marka 7 no jerentsika. Teny 10. Rehefa hitantsika izany Marka 7:10 izany dia vakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Tsara ny sira, fa raha tonga matsatso izy, inona no entinareo ampodiny tsirony? Aoka hisy sira ao anatinareo ka mihavana tsara ianareo. Amen. Androantsika dia hifampizara ato anatin'ny lohahevitra izay hifampizarantsika voalohany dia ampitondratsika ny lohateny hoe Jesosy Kristy irery ihany no mampatsiro ny fiainanao. Tenenao izany eo akaikinao hoe Jesosy Kristy irery ihany no mampatsiro ny fiainanao. Amen. Mbola tsy noantsika resaka matsiro ty androany. Ry ralasaina bavy, ry havana malala, atao anatin'ity tapany voalohany ity tsika dia hifampiresaka mahakasika ny olona izay mbola tsy mahatsapa n'izany tsiro eo amin'ny fiainana izany. Ho an'ny olona izay mbola mahatsapa fa mbola ahoana ny ahitana tsiro amin'ity fiainana ity. Mivoaka maraina, fo maraina be,
alina ny andro voamody fa mbola tsy hita ihany izay matsiro. Ho an'ny olona ihany koa izay mbola tsy manana antoka hoe matsiro ny fiainany, dia ho azy ity afatra ity androany raha toa ka mikasika ny fonao Jesosy. Hozy izy ilay teny vakitsika farany teo hoe tsara ny sira fa raha tonga matsatso izy, inona indray ny ampodin'ny tsirony? Izany tokoa mantsy ny zavatra nisy sy nitranga ry havana malala raha lasiana bavy teto amin'ity tontolo izao ity. Andriamanitra raha nanamboatra ny olombelona dia nomeny tsiro ny fiainana, sa tsy izany? Nomeny tsiro tsy manam-paharoa. Sao dia lazainao hoe ilay paoma atao amin'ny sahedena ve, sa ilay paiso, sa ilay inona ny tianao, papay ve, sa tsy fantatro. Tsy izay ilay tsiro resahako eto androany. Fa rehefa namorona ny olombelona Andriamanitra dia tamin'ny vovotany izy nalainy dia nivolavolainy dia nasiany fofinaina avy amin'ny vavony. Izany hoe ilay mahan'Andriamanitra n'Andriamanitra no nataony tao amin'ilay olombelona. Fa rehefa tonga kosa ilay fahavalo izay tsy avy, na tsy hangalatra, hamono, handringana, dia tsy nangalatra paiso tao amin'ny sahedena ny fahavalo, tsy nangalatra paoma izy. Eny, fa na dia ilay azo teo afovoan'ny sazy nandrarana ny Adama sy Eva azy, tsy nangalariny. Fa inona ny zavatra mikendreny ny fahavalo? Ny fahavalo rehefa mikendry, tsy mikendry zavatra fahoan izy, fa ny azy point vital ny azy mikendreny. Memezany Adama fotsiny izy raha paoma ny nangalariny fahavalo tao. Io ve mba tsiaritra rangahy? Reo rehetrarehetra mbola izy daholo. Makara mbola haka na hitondra ody ary tsy homanina. Ilay menarana indray mety tsy hazaka. Fa tsy izay ny zavatra nangalariny ilay menarana. Fa ny zavatra nangalariny ilay menarana dia ilay tena tsiro fototra, ilay hain-dehibe. Izany ny zavatra nokendreny ilay fahavalo. Rehefa tonga izy, hangalatra, handringana, hamono. Ary io zavatra tao amin'ny Adama sy Eva, izay avy amin'Andriamanitra io, io no niravany tao. Ary izay indrindra mahatonga an'ity resaka ity. Milaza manao hoe azo hanina va ny matsatso raha tsy asiany tsira? Mino fa mahay mahandro laoka daholo tsika rehetrarehetra. Aka ohatra anankiray trondro. Asio an'izao rehetrarehetra izao anie ny trondro hoe. Inona ny fantatrao? Izaho izao tsy dia mahay loatra fa poavra izao ny haiko, dia carry, dia tongolo, dia voatabia, dia inona tokoa re? Tsy haiko na azo asiana saosy soja na tsy fantatro, izaho mbola tsy nanao aloha. Dia azo asiana sira nge. Azo asiana sira, laitra hohanina ve sa tsy laitra hohanina? Ohatry ny minapotaka. Jehovah izao entiny teny hoe tapotsina atody ozy izy. Dia ohatran'izany io fiainantsika io. Rehefa niala ilay zava-dehibe tao amintsika, ilay fofinain'Andriamanitra tao amintsika, lasa tapotsina atody ozy izy. Jehovah, azo hohanina ve izany matsatso izany ozy izy? Raha mijery anefantsika ny tantara tao amin'ny sahedena, rehefa naheno Adama sy Eva hoe nisy nangalatra ilay hain-dehibe an'zareo, dia natsapa izy hoe banga, natsapa izy hoe mitanjakitsika. Fa ahoantsika ny tsy naheno an'izany hatramin'izay? Satria niala amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Rehefa niala ilay maizy azy an'Andriamanitra, dia raha olombelona sy ny maizy azy sisa, ilay tanimanga sisa no tavela eo. Ny zavatra mitranga nefa dia izao. Miseho azo zavatra ity raha olombelona tanimanga ity. Miseho azo mahay ity olombelona tanimanga ity, ka mihevitra no avita tena. Vao maheno an'Andriamanitra, andao hitsoka. Ary miafina. Dia hozy izy Eva hoe, zarery ve niafina any? Andao tsika sy nao hiafina any. Izany zavatra tao anatin'ilay olombelona. Vao nahita hoe mitanjaka izy, nalainy ny ravina viavy dia namboariny. Tsy hoe akory hoe Adama sy Eva no adaladala, fa mandrak'ankehitriny dia mialatsiny ahako raha ilazan'izany amintsika, fa mbola ravina viavy foana no ao an-tsain'ny olombelona. Rehefa maheno fahabangana izy dia mbola te hitady ravina viavy
amenony an'ilay fahabangana. Eritreretiny hoe inona re zany karazana ravina viavy zany ndao ataontsika hoe vola. Eritreretiny hoe tsy fampino vola no mahatonga ny fiainany matsatso, mahatonga n'ilay tampotsina todiny tsy mety tafavoaka, dia satria tsy ampy ny vola, tsy manana asa izy, na tsy haiko ihany koa manana trosa be izy eo amin'ny fiainany, dia mieritreritra izy hoe raha mba izay vola izay no hanafina ny fiainako dia tsy ho banga intsony ny fiainako. Izao anefa ry havana malala, ry rahalahy sainabavy, tsy zavatra atao amin'ny nofo ange ilay nangalariny e, tsy zavatra ety ivelany ange ilay nangalariny fahavalo e, fa zavatra ao anaty. Noho izany tsy compatible mihitsy raha zavatra hita maso sy azo tsapahi-tanana no entintsika hamenona ny fahabangana eo, fa tsy maintsy ilay sira irery ihany. Iza izany sira izany? Jesosy Kristy irery ihany izany sira izany. Ary tsy hoe koa hoe tsato-piso no hitenenako an'izany hoe sira dia Jesosy, fa zany zavatra izany dia misy porofo manamarina izany hatrany amin'ny testamenta taloha. Rehefa manatitra fanatom-pihavanana ny zanak'Israely dia tenenin'Andriamanitra foana hoe tandremo sao dia adinonareo ny sira fanekena hozy izy, ary ny fanatitra hohanina rehetra dia asio sira manaraka azy, ampitondray sira foana. Tamin'ny tantaran'i Ezra, tamin'izany mpanjaka Artaxerxes no nitondra dia namelana azy hanamboatra ny tempolin'Andriamanitra, tempolin'i Jerosalema, dia nampitondray ny zavatra be dia be Ezra, nampitondray ny materiel be dia be, nampitondray ny zavatra atao fanatitra be dia be, dia inona koa tao anatiny? Sira tsy hita fatra. Eritrereto amin'izany tonga saina mihitsy any eritreretra izany ho firigony zany sira noentin'ny Ezra zany, satria sira tsy hita fatra no nampitondray ny mpanjaka azy. Fa io sira eo dia tsy fanomezan-tsiro irery ihany no ilana ny sira, fa ny sira ihany koa dia misy vokatsoa be dia be azo avy amin'ny sira. Manandrama ange ianao ray volana tsy mihinana sira, fa dia tsy haiko intsony angamba, malemilemy, tsy mahavita ninenina, ny tension tsy haiko intsony hoe anahoana, hiakatra sa hidina. Midina moa izany normal satria tsy ampy sira. Dia eritrereto amin'izany ny vokatsoa azo avy amin'ny sira zany, mampatanjaka io, mampahery io. Ao amin'ny Isaia ao misy an'ilay teny fikasana ho an'ny zanak'Israely hoe raha mody ianao dia ataoko be dia be ny vilona eo aminao, dia ny ombinao miasa sy ny birikinao miasa hozy izy hihinana vilona voatsikerakera amin'ny râteau sy voaro sira. Dikan'izany zany ny omby miasa sy ny biriky miasa dia omena sira. Manina zany ny sira? Mampatanjaka ny sira, mahavelona ny sira. Misy tantara anankiray izay ihany koa ao amin'ny mpanjaka faharoa, toko faharoa, rehefa nanomboka niasa Elisa, dia ny fahagagala izay nataon'i Elisa voalohany indrindra dia nikapoka ny on'ny Jordana aloha izy nandeha nody. Rehefa tonga tao an-tanàna amin'izay izy, nisy fimenomenomana be tao an-tanàna. Ity rano ity, mahafaty ity, mangidy izao, tsy mampavananaka ity rano ity, sy ny sisa rehetrarehetra. Dia inona nataon'i Elisa? Lasa izy nankany amin'ilay lohan'ilay rano, nandeha nankany amin'ny fototr'ilay rano izy. Dia rehefa tonga tany izy dia nitondra lovia vaovao feno sira. Dia io lovia vaovao feno sira io no nararany teo amin'ilay loharano. Ary rehefa nahalatsany teo ilay loharano dia ny ambony rehetrarehetra avy eo naninona? Niova daholo ilay rano, niavao ilay rano, tonga nahavelona ilay rano, tonga nahavokatra ilay rano. Androany te hampatsiaro anao Jesosy fa io fiainana matsatso, io fiainana mangidy, io fiainana feno fahabangana, ohatry ny misy fitanjahana foana. Hoy izy hoe ny fitanjahana dia fahabangana, ary ny fahabangana ihany koa dia azo lazaina hoe faharavana, satria ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra ary andringana hamono,
vokatra izany asan'ny fahavalo zany dia misy fampitehana goavana be. Ka noho izany tsy maintsy any amin'ilay loharano ny fanafody, tsy maintsy any amin'ilay fototry ny olana no vahana, fa tsy hoe teo amin'izay rano akaiky ny Elisa no nandehanana dia hoe efa izy aby io dia teo narotsan'ilay sira. Fanakany amin'ilay loharano mihitsy izy. Androany Jesosy raha hanangana anao tsy hanangana amin'ny fidiram-bolanao no mamay an' Jesosy. Tsy izany ny loharano. Tsy hanangana an'ilay fahabangana eo amin'ny fiainana. Inona ny banga eo aminao? Tsisy vady ve? Sa tsisy zanaka ve? Sa tsisy trano ve? Sa tsisy asa ve? Mbola misy zavatra mihoatra lavitra noho izany. Mbola misy zavatra lehibe lavitra noho izany. Mapety an'io fiainanao io. Misy olona nge tsy miasa fa manana an' Jesosy izy dia miadany. Sa tsy mino an'izany nareo? Misy olona nge tsy manambady fa manana an' Jesosy izy dia miadany. Sa tsy mino an'izany nareo? Misy olona tsy manana trano fa manana an' Jesosy izy dia miadany. Misy tsy mino an'izany ve? Androany Jesosy te hilaza aminao. Aza mitady ravina viavy. Raha zanak'Andriamanitra ianao tsy ravina viavy mahavita anao. Raha zanak'Andriamanitra ianao aza miala nenina mitady ravina viavy hafa isan-karazany be dia be. Fa ianao tsy maintsy tafody ianao satria ianao zanak'Andriamanitra. Tsy maintsy tafaverina ao amin'ny tranony iray ianao satria zanak'Andriamanitra. Fa zao horeraka eo fotsiny ianao raha hitady raha io ravina viavy foana no hikirizanao sy fikiranao eo. Jesosy tia anao tia hampiditra anao ao amin'ny tranony izy androany. Raha ianao ny antsony androany aza manamafy fo intsony. Jereo tsara ny tantara rehetrarehetra. Raisiko any amin'ny testamenta taloha aloha dia avy eo andray testamenta vaovao. Zanak'Israely ananan'Andriamanitra planiny izy. Olon'Andriamanitra izy. Noho izany tsy maintsy hoentin'Andriamanitra amin'ny ilany azy izy ka dia encadreny. Ataony inona zanak'Israely? Encadreny. Rehefa miankadre an'ireo zanak'Israely ireo Andriamanitra dia omeny fanambatambazana izy ary omeny inona ihany koa? Kapoka mandrivorivo. Rehefa any anatina fanambatambazana izy no miborika dia ampodiny. Asiany loza indray. Asiany zavatra mafy indray. Ataony resy ny fahavalo. Faiziny asiany mosary. Faiziny asiany karazany zavatra be dia be. Tahotra, orooro. Hoentiny mampody an'ireo zanak'Israely ireo. Rehefa tafaverina indray ireo dia vahany kely indray ilay presazy. Vahany indray ilay presazy. Dia rehefa mivahany indray ilay presazy dia manina indray ilay zanak'Israely. Manomboka boriko amin'indray izy. Dia hitan'Andriamanitra indray fa mitady boriko feheziny indray. Idiany indray ny robinet. Idiany daholo indray ilay robinet rehetrarehetra ilay fikirina rehetrarehetra ireny. Ity zavatra ity ao ary ity. Any amin'ny Levitikosy toko fa 20 tena misy an'izany tantara izany. Dia ity zavatra ity no tena nataitra anahy. Hoy izy hoe raha mbola tsy mety miaina ihany nareo. Levitikosy toko fa 20 fa 20. Raha mbola tsy mety miaina ihany nareo dia hofoanako izy ny vary ao aminareo. Ino izany vary izany? Fototra izany. Dia hoy izy hoe vehivavy anankifolo hoy izy no hilahatra amina fanendasana anankiray. Izany hoe mety renim-pianakaviana 10 izany no manao inona? Manao tsipaipaika. Anendy mofo ray lapoaly. Dia andanjanareo hozy izy ny izaranareo azy. Dia inona nareo fa tsy voky. Izany hoe le sary ao anatin'ilay izy tsy hoe tsy mihinana tanteraka. Ary izay ilay fitaka ao anatin'ilay izy mahatonga an'ilay olona manamafy fosy mbola miziriziry ihany hoe tsy mila Jesosy izany. Za ihany no mahatonga an'io mety. Atsoy zoto raha ohatra ka hitanao hoe tsy metimety ny fiainana. Mba manoro-hevitra izy izany izy amin'ny eo anaty lavaka. Atsoy zoto. Fa tsy misy mafy tsy laitra ny zoto. Raha mbola eo zoto kanefa raha izoto no matafavoaka
dia tsy nisy nanompon'Andriamanitra ny olona rehetra. Fa misy zavatra vitan'ny zoto ange fa tsy vitan'ny zoto e. Azonareo ve izany zavatra teneniko izany? Misy zavatra vitan'ny zoto fa tsy vitan'ny zoto. Ny atonga anao ho tsara toetra, atonga anao hahen'ny fifalian-danitra sy fahasambaran'Andriamanitra, vitan'ny zoto sa tsy vitan'ny zoto? Ary atonga anao ho voky. Raha tsy zanak'Andriamanitra ianao dia vitan'ny zoto izany. Tonga avy saina ianao raha toka ianao mbola mieritreritra an'izany hoe ny fahazotoko ihany no mampety ny fiainako, fa Jesosy izay ataony fotsiny. Rehefa mivavaka fotsiny dia izay. Rehefa hitan'ny olona hoe makany am-piangonana dia izay. Fa izao mampety ny fiainako dia izaho ihany. Fa mbola diso zavatra iray loha ianao. Fa tsy ho fiainana hita maso io ange ny tena fiainana. Aliko ny zavatra ho avy io. Ny zavatra hita maso dia aliko. Aliko daholo ny zavatra hita maso rehetrarehetra. Fa ilay tena izy dia tsy hita maso aloha amin'izao fotoana izao. Ary io tsy hita maso izy ny tenin'ny Paoly Apôstôly no maninona? Maharitra mandrakizay. Fa ity hita vetivety ity dia mandalo sy miserana. Noho izany, aza mametraka ny fahazotoanao sy ny fikirizanao sy ny herim-ponao amin'ny zavatra hita maso sy azo tsapahi-tanana. Harena mamitaka izay mora levina, mora potika, mora rava. Sy ny sisa maro samihafa. Fa mifikira amin'i Jesosy. Mody amin'i Jesosy. Raisiko ilay testamenta vaovao. Jerevy tsara ilay zanak'adala rehefa niala tao amin'ny tranon'ny rainy izy. Dia rehefa niala tao amin'ny tranon'ny rainy izy, dia nenety ve ny fiainany? Sa neratsy ny fiainany? Satria ilay rainy ao an-danitra, satria tsy voasoratra ao anaty baiboly izany, fa nisy herin'ilay rainy tao an-danitra, niankadire ny fiainany, na dia tsy teo anivon'ny rainy ary izy. Rainy ara-nofo ohatra izany. Ilay rainy tsy namepetra anazy hoe iny ny vola dia mba endry tsara. Izay io tsy famatoran an'se io. Fa izao mba izay io medaladala io. Rehefa anse dia izao, dia izao, dia izao, dia izao. Tsy niteny izany ange ilay rainy. Fa tany dia nanarin'ny fiainana tany. Tany dia nidiran-doza tany. Tratra mosary tany dia mbola nifikitra ihany hoe aiza indray nahita ravina viavy elofana. Dia mbola niankina tamin'ny tompon-tany indray. Dia mbola teo ihany, dia mbola nikikitra teo ihany. Efa tsisy ninina safidianana tsofa fa dia efa mitsiriritra ankisoa izy any afarany. Izany zavatra izany nataon'Andriamanitra ho an'izay zanak'Andriamanitra mbola tsy tafody. Noho izany, roviana ianao vao ho avy hozy izy ilay hiran'i Joseph Tafy izay. Fa Andriamanitra tsy mamela anao ho petrapetraka any amin'ny tany misy anao any. Raha zanak'Andriamanitra ianao dia tsy maintsy mody ny anaranao. Raha izaho ianao androany dia manapa-kevitra. Fa rehefa nody ilay zanak'adala dia niazakazaka ny rainy. Naninona? Namiana azy. Tsy nijery izy hoe hita ilay mafy be tsy laitra tenenina niverina ihany. Nga tsy ampy na anjoany rangatany. Jereo ty izy. Sao dia tsy zanako ty. Tsy niteny izany ilay rainy. Androany ihany koa Jesosy tsy manameloko anao. Androany ihany koa Jesosy tsy manana teny marary omena anao. Raha heninao any anatin'ny fonao any hoe tokony hody aho. Tsy tokony hifikitra amin'ity ravina viavy ity intsony aho. Fa ilay tena loharanom-piainana ny tokony ho anahy. Manapa-hevitra androany. Aza mieritreritra hoe ho alan'i Jesosy satria izaho efa tsy mahavita an'ilay ohatran'izao. Aza mieritreritra hoe izaho tsy tian'i Jesosy satria tsy hitako mihitsy izay mba tsara amin'ny fiainako. Izaho tsy matana ny teniko, izaho ohatran'izao, izaho ohatran'izao. Aza mieritreritra an'izany. Fa raha zanak'Andriamanitra ianao, mino an'izany tenin'Andriamanitra izany. Fa ny asan'ny fanahy masina anangana anao. Ny asan'ny fanahy masina ampody an'ilay aina, ampody an'ilay fahavelomana, ampody an'ilay faharavana sy ilay fahananganana ho fiainana mandrakizay. Fa Jesosy kosa avy hanananao fiainana mandrakizay. Amen. Hiditra amin'ny tapany faharoa isika ry rahalahy sy anabavy. Ao amin'ny Matio toko
Matitoko 5 no jerentsika. Matitoko 5:17. Amin'ny anaran'i Jesosy tompony amakiako ny teny. Ianareo ny fanasin'ny tany, fa raha ny fanasina ny tonga matsatso, inona indray no ahasira azy? Atao anatin'ity tapany faharoa ity isika dia asiantsika loha hevitra kely indray ity resaka ity hoe ianao ve mahatsapa fa matsiro ny fiainanao? Manana an' Jesosy ndresahana eto. Tao amin'ilay Marka 7 teo izy dia niteny hoe aoka hisy sira ao anatinareo. Ny dikan'izany aoka hisy sira ao anatinareo izany dia raiso Jesosy fa izy irery ihany no mampety ny fiainanao. Rehefa misy sira ao anatinao dia izao tandremo, sao dia tsy mahaino an'ilay matsiro koa. Fa izao ozy izy Jesosy milaza hoe ny voany ozy izy ny ahafantarana ny hazo, ary tsy afaka hisitraka an'izany tsiro izany isika raha tsy fantatritsika akory ilay izy. Raha tsy fantatritsika akory ilay sira ao anatintsika hoe manahoana moa ity sira ity. Ilay sira ozy isika dia tsy mijanona amina resaka fanomezana tsiro fotsiny, fa misy ihany koa voka-tsoa. Taka izany Jesosy rehefa tonga dia aty ambony tany dia inona ny nahalalana an' Jesosy? Hoe ianao ve ilay ho avy sa mbola hafa ny andrasantsika? Dia inona ny famantarana nomeny Jesosy? Sitrana ny boka, malady ny marenina, mahiratra ny jamba, ny mandringa afaka, ny maty natsangana, ary ny malahelo ozy izy maneno, hitoriana ny filazantsara. Inona daholo izany zavatra hoentiny izany Jesosy izay antsointsika hoe sira izany? Voka-tsoa be dia be. Noho izany izay manana an' Jesosy tokony hatsapa izany tsiro izany izy. Raha jamba izy teo aloha ka tonga ilay sira nahiratra ve? Raha boky izy teo aloha, ny sira ihany koa dia mitondra fanadiovana sa tsy izany? Ampiasain'ny olona anaovana savony, anaovana olona shampoing. Any amin'ny Ezekely any misy teny izay milaza hoe tamin'ny ianao vao teraka tsy tapaka ny tadipoatranao, tsisy nanome lamba, tsisy napandro, tsisy nanisy sira. Fa maninona zazakely nasiana sira? Diovina. Mety efa tsy fombantsika izao intsony izany. Ny fomban'olona taloha hosorana sira ny zazakely vao teraka, manala ny mikroba sy ny loto rehetra. Dia tsapanao ve izany? Fa tsy mety ny miamby fotsiny velona atao anatiko Jesosy, kanefa tsy mahatsapa akory. Tsy mahatsapa akory ny tsiro, tsy mahatsapa akory ny fananganan'i Jesosy azy izy, tsy mahatsapa akory ny fitiavan'Andriamanitra azy izy. Mieritreritra fotsiny izy hoe rehefa manao an'ilay vavaka sy ny mpitarika atao dia maharaka tsara. Nefa izy any an-trano rehefa tsisy mpitarika fotoana eo dia tsisy raraina izany. Rehefa fotoam-bavaka izy tsy maladino mihitsy. Androany talata, larobia androany, lahady indray androany, tonga foana izy. Fa rehefa any amin'ny tsitan'ny olona, any amin'izay izy vao mampiseho ny doriziny. Any amin'izay izy vao kibo ohatry ny olona rehetra ihany. Any amin'izay izy vao reraka ohatry ny olona rehetrarehetra ihany. Nefa ny olona manana sira matanjaka, ny olona manana sira mahery, ny olona manana sira mahatsapa ny tsiro rehetrarehetra ary mazoto homana. Sa tsy izany ny asan'ny sira? Mampazoto homana, mifandray amin'Andriamanitra, mampazoto homana, mihaino ny tenin'Andriamanitra, misitraka ny fahatsarahan'i Jesosy. Fa rehefa mbola tsy nahazo sira, malaina be, mihaino toriteny dia mavesatra be, mahasotra. Tsy sira moa tonga an'izany. Izay rehetrarehetra miainga eo, mitsangana eo, na mpitoriteny io, na paster io, na izy io, tsy sira ilay izy dia eo. Ny olona manao aleloia daholo, mahery daholo, izy tsy maheno inino. Tsy mandainga inge io tsy mandainga io. Hoy izy Joba hoe tsy azo hohanina rehefa matsato. Sa tsy izany tenenin'ny Joba teo? Dia tsy afaka fitahana ity ivelany io hoe
zay mahery be manana an' Jesosy. Kanefa rehefa tonga amin'izay le sedra zavatra maro samihafa, eo amin'izay vao aiza kory izay herin-draga teo. Ka ilay izy tsy azo foronina, tsy azo foronina nge, fa tonga dia hita ho azy eo fotsiny. Dia hery Jesosy milaza, ianareo no fanasy ny tany. Alohan'ny mahafanasy ny tany atsika, isika aloha mila misitraka n'ilay tsiro. Ataontsika ahoana ny hamoaka tsiro ho an'ny hafa? Ataontsika ahoana ny hanome vokatsoa ho an'ny hafa raha ohatra ka ny anaovantsika ny tenantsika aza tsy hitantsika? Ampaherenao aho rahavavy fa tsy hitako izay tenenina fa dia mahery izay. Izao rahalahy, mahafinaritra be miaraka amin'i Jesosy. Zay mahafinaritra be. Antaniny izy hoe ohatran'ny ahoana mora laza mahafinaritra be izany. Io izany rahalahy, hainao ihany fa izay fotsiny, mahafinaritra io. Fa tsy izany miaraka amin'i Jesosy, fa fiainana be dia be no omeny antsika. Raha mbola tsy hainao izany androany, miala tsiny amin'ity fomba fiteny ity, aza maty kiambo. Misy an'izany ange ny tenenin' Jesosy tamin'ny Sardisy Apokalipsy 7:1. Manana anarana ho velona ianao ozy izy, kanefa maty. Mibeba ozy izy, dia manaova ny asa voalohany, fa tsy misy hitako tanteraka ny asanao. Ary Jakoba ihany koa dia miteny fa ny finoana ozy izy fa tsy arahana asa dia maty. Ity finoana izay resahana ity tsy finoana, tsy hoe ty asa izay resahana ity dia tsy hoe asan'ny lalàna akory. Ka hoe rehefa mino ianao dia andeha hitandrina ny asan'ny lalàna, fa misy ny atao hoe asan'ny finoana. Rehefa mino ianao, rehefa finoana avy amin'Andriamanitra no ao anatinao, dia mitondra asa izany, mamoaka vokatra izany. Izany mahatonga ny Paoly apôstôly milaza, hevery ny fiantsonanareo. Fa tsy hoe izay efa atao amin'i Jesosy dia izay. Fa tsy izay. Fa mila vokatra. Atao ho fanasina isika. Atao hitondra soa ny manodidina antsika isika. Ary izany ny tanjon'Andriamanitra amin'ny nanasoavany antsika. Ary izany ny tanjon'Andriamanitra tamin'ny nanomezany antsika an'ilay zavatra sarobidy indrindra. Ndao ange antsika hijery tenin'Andriamanitra anankiray ahafahantsika manamafy an'izany resaka Paoly apôstôly izany. Vakintsika voalohany aloha Efesianina 5. Efesianina 5:9. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa maizina ianareo fa iny, fa efa mazava ho amin'ny Tompo kosa ankehitriny. Mandehana tahaka ny mazava, fa ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Dia mbola tohizantsika amin'ny 10:10. Ary mamantatra ny izay ankasitrahan'ny Tompo, ary aza miray amin'ny asa maizina izay tsy mahavoka-tsoa, fa aleo mananatra izany. Araka izay fampiresantsika teo izay hoe mialohan'ny isika ho fanasy ny tany, dia maheno matsiro ve isika aloha? Fa rehefa tsy maheno matsiro isika, dia tsy afaka hamoaka an'izany voka-tsoa izany. Ny olona maheno matsiro dia mahatsapa fa tao anaty aizina izy taloha, fa ankehitriny izy efa no hazavaina. Ny olona maheno tsiro dia mahatsapa fa tao anatina fahamaizinana no misy azy, tao anatina fahalotonana no misy azy, dia ankehitriny izy efa nodiovina ka mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva.
ho anako izay efa nidiovina. Sitrapon'Andriamanitra ve ny zavatra ataoko? Fa mahaizina ianareo taloha fa efa nohazavaina ankehitriny, mandehana mifanaraka amin'izany. Anampitsika an'izay ihany dia ndaovaka itsika ao amin'ny Filipianina 4. Filipianina 4:12. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Filipianina 4:12. Tsy toy ny efa nahazo sahady aho na efa tanteraka sahady, fa miezaka aho izy hiazona izay azonan'i Kristy aho. 17. Ry rahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa ny zavatra iray loha no ataoko izy. Manadino ny zavatra aoriana ary miezaka manatratra ny zavatra eo aloha. Eny, miezaka anatratra ny marika ao izy, ahazoako ny lokan'ny fiantson'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Koa aoka isika rehetra izay tanteraka hihevitra izany, fa asehon'Andriamanitra aminareo izany raha sendra manana sain-kafa ianareo. Kanefa aoka ho amin'ilay efa azontsika ihany no mbola hizorantsika. Kanefa aoka ho amin'ilay efa azontsika sahady no mbola hizorantsika. Rahalahy sy anabavy, ho anao raha efa naharay an' Jesosy ianao, ho anao raha efa nahazo an'ilay tsiro, nahazo an'ilay fahamamiana, dia tsy misy vahaolana hiazonana an'izany tsiro izany afa-tsy ny famoazantsika, afa-tsy ny famafazantsika an'ilay voka-tsoa rehetrarehetra izay ao anatintsika. Rehefa mamoaka ny voka-tsoa isika dia izay isika ny atao hoe miambina. Rehefa mamoaka ny voka-tsoa isika dia izay isika ny atao hoe fanasina marina. Fa rehefa tsy mamoaka an'izany tsika dia matsatso, mitovy amin'olona rehetra ihany. Jesosy ihany no mahita hoe izy ity dia fanasina, dia izy ihany no mahafantatra hoe ny olona rehetrarehetra tsy mahafantatra hoe ity ranga matsatso ity manana an' Jesosy sa tsy manana. Fa Jesosy mahafantatra hoe ito manana sira, kanefa fanasina izy, manana anarana fanasina, fa izy matsatso. Fa ato amin'ny andaniny kosa nefa ity misy ranga anankiray matsatso, dia ny fahitany olona an'io tsy fantany hoe misy sira ve io sa tsisy, fa ny fahitany an'io dia matsatso. Averiko indray mandeha. Ity misy ranga manana sira, fanasina ny anarany, kanefa matsatso. Dia Jesosy ihany no mahita hoe ilay ranga ity fanasina fa matsatso, fa ny fahitany olona anazy fotsiny dia hoe matsatso. Atondray efa matsatso moa izany izy dia efa matsatso e. Dia rehefa mijery an'ireo ranga anankiroa ireo amin'izay ny olona dia samy matsatso ireo. Dikan'izany Andriamanitra tsy te amelantsika amin'izao hoe tsika sy Jesosy mahafantatra hoe efa ato ilay sira zay. Tsy anaiky an'izany izy. Fa ozy izy mandehana araka amin'ny mazava, ozy izy mba ho hitan'ny olona ny fahazavanareo. Mandehana araka an'ilay sira ao anatinareo, mba hisitrahan'ny olona ilay mahafanasina anareo. Fa isika dia natao hampavokatra ny hafa. Ny fanasina dia mampavokatra. Rehefa tsisy sel de la terre ny tany, dia na inona ho atao eo, na asiana zezika io, na tondrahana takin'iny io, tsisy zavatra mipoitra eo. Ny fanasina ihany koa, efa nresantsika teo, mampatanjaka io, mampahery io, manadio io. Dia izany zavatra rehetrarehetra izany, raha vao tsisy hita eo amintsika, dia tsisy vokatra eo amin'ny manodidina antsika. Tsisy vokatra. Andriamanitra nefa dia mitady vokatra amintsika foana mandrakariva. Mandra-piala antsika aty ambony tany, dia asaina foantsika hamokatra. Ary Jesosy Kristy rehefa tonga aty ambony tany, dia inona ny zavatra nataon'i Jesosy? Namokatra izy. Fa tsy fampianaran'ny paster Jemim izany hoe mamokara izany. Dia hoe raha tsy mamokatra dia hafahafa be.
tena hafahafa be raha vao tsy mamokatra. Fa Jesosy nilaza hoe raha mbola atoandro ny andro izy dia miasa foana ao izy. Fa izaho tsy maintsy manao izay nanirahany ray aho. Fa ho avy ny alina hozy izy dia rehefa tonga ny alina dia tsy afaka manao na inona intsony. Tsy tadidiko misy aza verset izay fa Jesosy niteny an'izay. Aza miandro hoe ho avy ny alina dia ho any amin'i Jesosy, ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Fa niteny ange Jesosy hoe tsy maintsy miasa isika raha mbola atoandro ny andro. Aza miandrandra fotsiny hoe antsika efa manana an' Jesosy dia mifalifa efa voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Fa ho avy ny torimaso, ho avy ny tsy fahavokarana, ho avy daholo ny zavatra rehetrarehetra, ny tsy fiambenana. Dia hoy izy Jesosy hoe manana anarana ho velona kanefa maty satria matsatso. Jesosy tsy te hanan-jatry, tsy te hanan-dratsy izy. Ary izany mahatonga azy mbola mananatra antsika mandrakakehitry. Ary izany mahatonga azy mbola manasa antsika mandrakakehitry. Atonga antsika hamafy voka-tsoa foana. Aza ketraka amin'ny fanaova-tsoa isika hozy izy. Fa amin'ny fotoan'andro no hijinjantsika. Ratsy reraka isika. Fa izay ihany koa manko ny fitaka. Izay ny fitaka indraindray. Rehefa mamafy isika dia mijery ny zava-misy. Afafy levo invediety. Afafy levo ohatra ny tsisy vokany izy izany. Afafy levo ohatra ny eno izany razon-damosiko izy ilay amafazana. Dia mahita an'iny amin'izay dia ohatra ny kamo, ohatra ny kivikivy. Arakaraka ny tondrako ambavaka an'ilay zanako ohatra ny vome izy tia mirongatra be ny adalàna. Ohatra ny tsy entina ambavaka angamba mety amin'ity. Arakaraka ny tondrana ambavaka an'ilay vady vome manondrana. Tsy entina ambavaka ary ve sa ahoana. Aza ketraka amin'izany fanaova-tsoa izany. Jerevy tsara Paoly apôstôly ara mamafy ao anatin'ny fiangonana. Fa arakaraka ny itombon'ny fitiavako an'ireo izy ny manenina, itombon'ny fankalahan'ireo anahako. Sady migogogo ngareny amin'io. Miramaso be mihitsy ano. Mitantara izany. Arakaraka ny tiavako azy zalahy vao may aho. Dia tavan'ny zareo atakaloaniza daholo nenay Silasy, nenay Apôlôsy sy ny sisa rehetrarehetra. Aza ketraka amin'ny fanaova-tsoa. Misy tenin'Andriamanitra izay any amin'ny Salamo any 126. 5 angamba izay raha tsy diso aho izy hoe mandeha ana hozy izy mamafy amin'ny mpitomaniana. Fa rehefa avy eo izy dia hijinja am-pifaliana. Jesosy koa ny teny izany hoe raha miara-miaritra amiko ianareo dia manamboninahitrika amiko. Miara-manamboninahitrika amiko. Izay mahatonga amin'ny Paoly apôstôly tena mikofoka mafy mihitsy. Raha mamely rivotra, raha mamely totohondry izay hozy izy, tsy mamely rivotra. Ary izay hozy izy ataoko toy ny mbola tsy nahazo ny tenako. Fa izaho dia manatratra ny marika, manatratra ny fiantsoana izay niantsoana aho. Isika rehetra izao dia manana fiantsoana masina izay nomeny Jesosy antsika. Amen. Alleluia. Ny fiantsoana masina izay nomeny antsika dia nantsoina isika hampatsiro ny manodidina antsika. Isika ilay matsiro, isika ilay tsara, isika ilay be voka-tsoa, isika ilay feno ny fahatsarana rehetra. Izany no fiantsoana antsika. Dia inona ny ataontsika avy eo? Manatratra an'izay marika izay. Mandeha mendrika an'izay fiantsoana izay. Fa rehefa mifikitra ao anatin'izay isika, rehefa tena mihazakazaka ao anatin'izay isika, dia izay no hamaritra ny lokantsika. Izay no hamaritra ny lokantsika. Izany hoe resana ilay izy hoe vokatra ho an'ny manodidina, fa ilay izy ihany koa misy ho anao. Ao amin'ny Korintiana 2:7, Paoly apôstôly dia milaza fa ho tsaraina hozy izy ny asantsika, ho tsaraina amin'ny afo, ny andro izany afo izany. Raha toka tsy ketraka amin'ny fanaova-tsoa isika ka tena matateraka ny fihazakazahantsika hatramin'ny farany, dia izay no hamaritra ny lokantsika. Na ho volamena, na ho vatosoa, na ho volafotsy. Fa rehefa manao fahoany izy izay fandehana dia fandehany, dia mandrafitra bozaka, mandrafitra mololo. Dia ho avy ny fotoana hitsarana ny asantsika amin'izay, dia eo amin'izay vao iaraha-mahita. Noho izany,
alahoery ny fotoana takan'izao. Mbola andro zao afahantsika miazakazaka. Mbola andro zao afahantsika manezaka amin'ny fotsika, amin'ny fanahintsika rehetrarehetra. Raha mbola misy soa tokony atao, ataovy. Raha mbola misy opportunité afaka anaovantsika soa, araroty. Fa izany no iantsonantsika. Aza ketraka amin'ny fanaova-tsoa, fa aza manao an'izany hoe aza zanak'Andriamanitra, fa zanak'Andriamanitra sady tsy matsiro, tsika ny tsy matsatso, atandremo tsika sady tsy matsiro ny tsy matsatso. Fa hoy izy ny tenin Jesosy, na ianao matsiro be, na ianao matsatso be, tsisy eo anelanelany. Na ianao miambina, na ianao tsy miambina, na ianao matory, na ianao mifo. Ohatran'izay ihany koa ny tao amin'ny Saedena, na ianao misy sira, na ianao tsisy sira. Tsisy ninina, tsisy marimaritra iraisany ireo, ary tsisy azo irirandiranana ireo. Noho izany miazakaza, erezo mafy izay azo erezana rehetrarehetra. Aza vela hovarim-bariana mihitsy hoe tsy maheno matsiro zany dia eo. Fa ahoana rahalahy? Tsy maheno matsiro e. Tsy maheno matsiro? Dia ahoana natao amin'izany? Alao amin'izao e. Tsy mety zany. Fa ny fiantsonantsika matsiro be. Ny fiantsonantsika tsara be. Ny fiantsonantsika tsy misy pentipentina, tsy misy fiketronana, tsy misy na zay taky zany. Isika tena olona tsara be, zany ny fiantsonantsika. Noho izany ny olona rehefa mieritreritra hoe tsara be dia inona ny ataony? Tsy miala eo amin'ny fitaratra izy. Eo izy mizesta. Raha misy volo izy zany dia eo izy dia mieritreritra hoe ataoko ahoana indray, hosorako savoka ve ty sa inona daholo moa re? Dia eo indray izy mijery an'ilay molotra ohatry ny mila asiana. Izany olona rehefa mahatoky tena hoe tsara izy, dia ohatr'izay ihany koa tsika raha lasa nabavy aza mieritreritra hoe za zanak'Andriamanitra fa za nariko mosomosy ohatr'izao raha tsy balina. Zanak'Andriamanitra tsara be ianao. Tsy zavatra hita maso sy tsapain-tanana ny resahako aminao fa zava-panahy. Noho izany aza mieritreritra hoe za ve hivavaka ho anao dia ho sitrana. Mahasitrana ianao, mahavoka tsoa ianao, mitondra vokatra ho an'ny hafa ianao. Aza kamokamo mivavaka. Fa hivavaka io, vavaka matsiro be io. Jereo tsara nge ao amin'ny tsy mitente foana fa ao amin'ny bokin'ny testamenta taloha ao misy ny atao hoe didikazo manitra. Dia io didikazo manitra io misy fangaro anankitelo. Misy elebona, dia elidona, dia inona bona moa izy tsy tadidiko. Raha tianao ny ahita an'izay verset zao dia aleo teneniko vetivety eto. Fa anisan'ny zavatra tena nahagaga izy ity hoe ity didikazo manitra, didikazo manitra ity izay veriko hoe didikazo fotsiny izy dia didikazo dia alaina dia hoe manitra zany dia izay. Fa tena misy composition mihitsy ka izy io. Composition anankiefatra ilay izy. Ao amin'ny Exodus toko fa 30 ao misy an'ilay izy 4:7. Dia ireo karazan-javatra anankitelo ireo dia miaraka amin'ny sira ilay izy. Asiana sira. Dia io didikazo mampofona io tsy mitovy amin'ny zavatra hodorana sasatsasany. Fa izy io dorana eo amin'ilay fandoroana didikazo manitra. Dia emboka manitra direkta makany amin'Andriamanitra. Eo amin'ilay fandorana didikazo manitra io. Tsy mitovy amin'ilay zavatra dorana rehetrarehetra. Fa misy fandorana manokana. Izany hoe endrik'ilay vavaka izay ataontsika io zavatra tsara be io amin'Andriamanitra. Vao mifo azakamo manome zavatra tsara be eo an'Andriamanitra. Atoandro ny andro miasa any am-piasana vao miverina ny saina hoe tokony hivavaka dia ataovy. Vao misy olona miteny hoe atao mbavaka raha azonao atao. Eo ny eo izy dia ampijanona kely rahalahy hivavaka ho anao tsika. Fa tsy hoe hivavaka ho anao etoko mbavaka ianao izay. Dia avy eo nefa tsy tadidy akory. Fa eritrereto hoe zava-dehibe ny fanatitry ny molotra izay arositsika ary emboka manitra eo anatrehan'Andriamanitra ny hivavaka izay ataontsika. Noho izany manasanao tena hivavaka be. Aza menamenatra rehefa eto mivavaka fa eto ny tena hanaovana an'io. Ity dia natao hoe trano fivavahana. Aza menamenatra za hibitsibitsika fa menatra. Za marikivy be rehefa mivavaka dia
ratsy tarehibe fa manina izy io ohatrany ratsy tarehibe ohatrany mivavaka hoiny izy aza atao an'izany miresaka amin'Andriamanitra fa tsara be igny zany miresaka amin'Andriamanitra zany rehefa mahazo an'ilay tsiro ianao dia tsy misy matsiro noho ny amin'izany mifandray sy mifanerasera amin'Andriamanitra izany. Zavatra tsara be no nomena antsika ary isika lasa tsara be. Taddio izany manomboka izao ary ampatsahivina antsika fa isika dia tsara be satria fahatsaran'Andriamanitra no ato anatintsika. Dia isika mandeha mifanaraka amin'izay fahatsaran'izay. Aza matoritory fa eritrereto hoe misy fahatsarana mila andehanako foana. Raha mbola atao hoe an'io dia misy fahatsarana mila andehanako. Raha mbola mandeha ny tenin'Andriamanitra dia mangetaeta foana, misy fahatsarana mbola mila andehanako ary mila tanterahiko. Izay ny hafatra izay mety tompontsika androany. Raha misy zavatra nakasika anao dia resao amin'izay sasany androany. Mitenena amin'ny androany. Dia avaozy indray fiarahanareo dia resao hoe mahazo tsiro ve ianao sady tsy mahazo tsiro. Raha tsy mahazo tsiro dia miverena indray maka an'ilay tsiro fa efa disponible izany. Tsy mila tedavina hoe makaizana mitady ositra aizana hoe andeha ho an'i Israel haka an'izany. Ao anatinao ny siro. Izay mahatonga ny Jesosy miteny aka hisy sira ao anatinao. Fa rehefa misy sira ao anatinao dia mahasoa ny tenanao ianao no sady mahasoa ny hafa ihany koa. Hitsangantsika dia hivavaka. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.